Ilay zanaka adaly. Nahoany Jesosy no mandany fotoana miaraka amin'ny olona manana fiainana ratsy? Hoy ireo mpitondra fivavahana. Avy eo Jesosy dia nilaza tantara momba ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo. Nisy lehilahy iray nananjanaka amin'ny rahalahy. Indray andro ny zandriny dia nangataka ny anjara fananany. Nalahelo mafy ilay raim-pianakaviana nefa nomen'ilay zanany ihany ny anjara lovany. Nandeha lavitra ilay zanany ary nandany ny volany rehetra. Nisy mosary lehibe ary tonga. Mba hivelomany dia voatery niasa ny andro kisoa izy. Nona be izy, saingy tsy afaka nihinana ny sakafony kisoa akory. Mpiasa ny dada zao any voky be, hoy ilay zanany tao am-pony. Ody aho ka iaiky ny fahotako. Angamba velan'ny dada ho mpanompony aho. Nizotra nody izy. Raha mbola lavitra izy dia tazan-drainy. Niazakazaka nanantona azy ny drainy ka nanihina azy mafy. Tsy mendrika ny zanako intsony aho, hoy izy tamin'ny drainy. Hitondra ho akanjo madio sy vaovao any ny zanako, ary peratra tsara tarehy, ary vonoiny zanakombona faha. Very ny zanako ary hitako indray. Rehefa nandray ny tabataba ilay zokiny dia tezitra mafy ka niteny tamin'ny drainy hoe: tsy rariny izany, miasa mafy aho anao. Izy mandany ny volanao nefa mananjo anaovana fety. Fa hoy ny drainy: indro anao avokoa ny fananako. Tsy maintsy mifaly isika. Efa maty ny rahalahinao ary very ny iray. Very izy ary